Misaotratsika mpiandraikitra rehetra tsy ankanavaka niaraka natateraka nyity fotoanandroany ity satria raha tsy teo nareo a tsy tanteraka zao fotoam-bavaka zao dia mankasitraka atsika rehetrarehetra. Misaotra manokana ihany koa anao a zay nafoiny fotoananao androany tonga iaino ny afatr'Andriamanitra eto ziony. Ary isaorantsika ihany koa i mamanareo a zay nanamboatra kolonakanjo nandraindrainy ka iny Jesosy manokana mihitsy. Miarahaba antsika rehetrarehetra ny zavatra sain'ny tompo ianarantsika androany dia hoe fahaizana miara-monina na hoe fiarahamonina tsara. Da iny tompo anenao tadio fa mitodika foana antsika amin'ny azo fijalian'Andriamanitra. Ny azo fijalian'i Jesosy a dia misy heviny fa tsy hoe zavatra nataotao fotsiny zany ny lacroix, fa ny lacroix dia mampiseho fiarahamonina izy io, fifandraisana. Zany hoe ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olona ary ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Da be koa misy anankiray le mitsivalana iny a fifandraisan'ny olombelona samby olombelona. Ro zavatra anankiroa reo zany mila hoentinao foana isan'andro. Zay mahatonga Jesosy niteny hoe raha misy ty aho izy dia aoko izy hitondra ny azo fijaliako isan'andro. Zany hoe mila miaraka aminao foana ny fahaizanao miara-monina amin'Andriamanitra sy ny fahaizanao miara-monina amin'ny olombelona samy olombelona. Mampalahelo anefa fa tsy haitsika ny miara-monina amin'Andriamanitra, tsy hifandraisantsika Andriamanitra. Tanao tsara matoa zany misy ny fiarahamonina milamina dia samy mandray ny andraikiny ny andaniny sy ny ankilany. Zany hoe efa napetraka Andriamanitra ny zavatra mba takiny amintsika dia tokony anjarantsika zany manatanteraka an'ireo, ka apetraka ny fanontaniana mba tanterahanao ve zay mba efa nasain'Andriamanitra ataonao. Da iny tompo ana isika mianaka zany isan'andro san'andro hoe amin'ity zavatra ataoko ty mba araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izy ty, na hatramin'ny teny alokon'ny vavara tandremana rehefa ty ahita fiarahamonina tsara. Fiarahamonina antsika hoa dia ny fiarahamonina amin'Andriamanitra sy ny olona ary ny fiarahamonina ny olombelona samy olombelona. Tsy miala amin'io zany tsika, ary zay le azo fijaliana. Io ny mila hoentinao isan'andro, io ny mila hita iny aminao isan'andro. Satria sarotra be koa ny ilazanao fa tena manompo an'Andriamanitra ianao, hoe tia an'Andriamanitra ianao nefa tsy mahay miara-monina amin'olona. Satria hozy izy ny Baiboly, ahoana moa izy ny ataonareo hitia an'Andriamanitra zay tsy hitanareo maso, nefa ny rahalahinareo zay hitanareo maso azy tsy hainareo no mitia azy. Zany hoe mitodika aminao dia milaza fa mivavaka amin'Andriamanitra nefa mbola maro ny olo halanao. Ary tena ratsy ry avana rasendraka mivavaka amina fiangonana sahala am'izao anao nefa agnatin'ny fiangonany misy olo tsy mifampizaka aminao. Dia voly anao. Aloha dia efa volaniko aminao ny maro. Andeha hivavaka mareo dia agnakato dia mbola misy olo ndraiky mifampimontsimontso amin'olo ndraiky raha vanginao tsy navoakanao fa anao fa izy e. Raha fantoko aminao mirava avy eo magnatony olo io mba hanalany agnarana dia voly zany. Ratsy ane zany le olona toriteny matomboko be regninao ato san'andro hoe dia mbola tsy mahavita magnamboatra tarifonao foana, dia tsy mba misy ve na dia riranirany kely mba voarainao mba hoentinao amovana fiainanao. Ka in'Andriamanitra lentsika rehetra mila miova, mila mianatra miara-monina, satria ny Baiboly dia mampianatra antsika hitia eny fa nahatramin'izay fahavalontsika azy. Atsika nefa ry havana raha miara-mivavaka nefa tsy mifankahazo, azo antoka ve fa hiaraka ao any an-danitra. Miaraka am-piangonana eto nefa mifanimby mizaha, azo antoka ve fa andovan'ny paradisa. Zay nge mahatonga ana miteny tonga dia direct hoe devoly io zany magnandramananjany. Satria tsy manana fitiava. Ka raha tianao tsara ny fiarahamoninanao amin'Andriamanitra, tandremo ny tenin'Andriamanitra, iaino isan'andro ny tenin'Andriamanitra, ankafizo ny tenin'Andriamanitra, ankatoavy ny tenin'Andriamanitra isan'andro san'andro ny zavatra.
Indray rehefa agnatramo zavatra farany zay kely amin'ny fiainantsika tsy vitatsika mankato ten'Andriamanitra amin'ilay izy. Tadio fa miaigna taona vaovao atsika zao. Tsy midika akory rehefa vaovao ny taona dia vaovao koa ny fiainanao. Ny ahafahana magnova ny fiainanao dia zay fanapahan-kevitra raisinao. Dia agnatin'izay zavatra zay anao mila mba mandinika hoe ino daholo ny mbola tsy nataoko hatramin'izay nanompoako an'Andriamanitra. Ino ny mbola tsy nataoko nefa nitakian'Andriamanitra taminahy. Ohatra fotsiny zao tsika mba miteny Andriamanitra hoe mila mamela heloko. Efa 5 taona lasa nefa anao zay nivavaka, tsy mety vitanao mamela heloko. Miteny ten'Andriamanitra hoe mila manao an'izao, tsy haiko efa 4 volana 4 taona zay nanomponao ny tompo, fa tsy vitanao manao an'izy. Nefa anao miandrandra valim-bavaka amin'ny tompo. Ary raha mbola azo atao ihany raha tianao tsara ny fiarahanao monina amin'Andriamanitra, alaviro ny fahotana. Zay zavatra misy anarana hoe ota tena hialao lavitra. Eto ambony tany, marina fa eto ambony tany atsika no miaina, ty tany ty dia feno ota. Na andeha hoaiza zao no nandeha hoaiza, mifanena amina fahotana. Ary ny fahotana tsy tia lala hoe mpivavaka anao sady tia. Fa ny anjaranao dia ny mandray fanapahan-kevitry ny tsy anota. Satria manko ravana ianao rehefa nisafidy hivavaka amin'ny Jesosy Kristy dia tsy manana anjara aminao intsony Satana. Tsy afaka manao ninninona aminao intsony izy. Nefa ny tanjony aminao dia andeha ho ravainy, andeha ho volony, andeha hangalariny zay rehetra mahakasika anao. Zany ny tanjony. Satria ny mpangalatra ozy ny Baiboly tsy avy raha tsy hangalatra, amono, andingana. Dia isan'andro zany devoly mikendry foana hoe akory atao ampysaragna anareo mivady. Mikendry foana devoly akory atao mba tsy hampandeha varotronao. Isan'andro izy mitotototo foana ahoana ny fomba andeha hangalana baraka anao. Isan'andro. Fa saingy tsy vitany zany. Zay mahatonga anareo mivady nendrety tafiankany be. Nanao ragaga tsarona ny ramosety igny izy isy mba nihinandringony tsy mihinandringony izy fa misy devoly ao zay tady animba. Ary izy atrokiny na viavy na lehilahy dia samy magnadary tao asan'ny devoly. Dia satria tsy vitan'ny devoly le mandeha miataky anao an-tragnonao, tsy vitan'ny devoly le mandeha mandrava fiainananao, dia ino raha ataony? Asainy mandeha manota anao. Zay ihany ny fomba ahafahan'ny devoly miditra anaty fiainan'olona araiky amin'ny alalana fahotana. Satria ny fahotana dia fomba anankiray ahafahan'le fiainan'ny devoly miditra anatin'ny olo. Zany ane izy io hoe lasa tafifindra anatin'ny olo zany le fiainan'ny devoly. Fiainan'ny devoly zany tsisy raha manjary na ny kely any. Ka ny minitra zany anao nanota dia nanaiky amindrama fiainan'ny devoly anao zay. Tadio mandrakizay zany teniko zany. Ary ny fomba ahafahan'ny devoly mampaniry olo manota dia amin'ny alalan'ny fakampana. Ake foana anao antidabe io misy mademoiselle mitangatrika aminao. Nanao ragaka. Hoe raha jamba zareo, raha nagnino zareo, tadio fa iraky Satana andeha hampagnasa anao anota. Ake foana anao milaza fa manompo an'Andriamanitra be io, tsy avelanjary. Sy ny sisa. Nanao ragaka hoe raha magnano akory zany mitaratra anao ka raha mbola mominao fogna zay. Mimoehy anao ka raha misy posta. Izy anao ino ary ka raha mahavariany olo reo. Tsy olo reo variana fa misy devoly magnasa anjareo mba andeha handrava anao, andeha hangalatry raha aminao io, ary andeha hanimba anao. Fa anao tsy tonga sainy hiverinao hoe ny raha génie raha hony anao. Ary fetsy zareo. Na dia efa niteraka enina ary anao dia lazany mbola mitana ho zareo. Nefa izy tsy raha hoe mitana fa andeha ho ravaigny anao. Andeha ho ravaigny. Dia eo amin'izay anao manomboky varimbariana amin'igny, tonga dia avy amin'izay ny ady. Avy amin'izay ny korota. Dia inona ny efarany? Ny efarany tamin'ny nisara-pandriana, nisara-trano, nisara-bata. Eo amin'izay anao voagaga raha nagnino, tsy nagnino fa zay le asan'ny devoly. Anao nefa eto manana ray aman-dreny mitaiza,
magnanatra magnome tenin'Andriamanitra isan'andro mbo araho izy io mba tandrignesy fa mahatonga izay rehetra miteny hitan'Andriamanitra fiainanao ndraikidraiky fitadibiloko tany hafa dia lasa maheno raha mibantambantana aketo ary andro ake dia zany dia vo vetivety mihitsy zay mbo fampiresaka dia raha magaga an'io za andro ake io a ny olo manambady ny tegna tian'olo tsy hay hoe raha magnano akory amaroana mademoiselle tsy manambady amaroana tovolahy tsy manambady tsy ho anjany fa le magnagnarana manambady na atoronao iperatra io oe ozy ry i mihitsy le ilaiko dia alevolevonao amizay hoe lamodin-draha beza raha magnanjany avy agnaty afobe agny andeha andrava atsika zay milaza fatovava mba hiterety moa ry avagna ailany nisina makorely tsy ahoanjany anao ko zao raha mandeha amodany masy fiainy mikapilipiloko regny ka tondra poketra regny dia magnino aky le tia dity tsy mandeha any fa mandeha mijery ndraiky le efa andramonolo mandeha mijery ndraiky le efa misy tompony nefa maho le mbola tsisy tompony dia zay zavatra zay tokony ampy andraisanao décision hoe asany devoly ka le raha azotsika vile izy tigaka anao paster mikoragna izy koa tsy atao karan'izany tsy azonao dia alefa ely andranomasiny alefa ely makoreliny dia igny izy mazava aminao tsara be marina asa azotsika le izy dia mandini anao fa tsy tiany devoly anao ho tsara fiarahamonina amin'Andriamanitra dia jereva amizay nge ny fomba ataony koa rehefa tsy tiany anao ho tsara fiarahamonina amin'Andriamanitra manomboka hovany devoly io fa hitanao paster anao manomboka hitanao salaminao olo tsotra izy manomboka hitanao amin'ny endrika hafa izy efa agnala fifandraisanao amin'Andriamanitra izy le olo mampisakafo anao tenin'Andriamanitra isan'andro le olona mizara afatra aminao isan'andro manomboka hovany fomba fijerinao taigny Jesosy anena ka mba mengavy anao zany ty tonga 2021 ty atsarao ny fiarahanao monina amin'Andriamanitra Andriamanitra ny monina ao anatinao mila karikaraigny ny fiarahamonina io ary izy laza fa raha miray amiko anareo izy ka mitoetra anatinareo ny teny dia ndanao zay angatao zay tianareo na inona fa ho azonareo zay fantany devoly tsara zay verset zay ary tsy miova zay ho malisan'io ary mandratsy fa jereny tsara ny fomba ataony ataony amizay ndraika tonga anao tsy ho tafaray amin'Andriamanitra ataony ny fomba rehetrarehetra tonga anao ho variana amin'ny fiainan'izao tontolo zao ataony ny tonga anao tsy havita mivavaka mihitsy tsy fandeha hagnano raha hafa zay zavatra zay zao mahatonga atsika manomboka maraigna atsika ke mifadianiny mba sy bravo eto vaovao tsara zany manle mbola tsy nary mandritra ny raika amby roapolo andro fa isaka riva ndraiky atsika mihina isaka riva atsika misakafo aigny tombo anao ary manomboka anao tonga aketo iny fa mahazo gote ely zay nao moty donc zany azy matatra rary vavony aby dia agnatin'io tegna atoroko anao mihitsy misy karazana instruction marobe ary misy fotoagna raha tsika agnelagnelina akeo andeha hiakatra tendrombohitra le andro antoandro andro antoandro be igny atsika tanety be agny atsika homana agny atsika homana sady mifadiany amen tegna hiezaka atsika zany atonga le fiarahantsika monina amin'Andriamanitra mba tena ho amin'ny araka ny tokony ho izy alleluia raha tianao ho tsara fiarahanao monina amin'Andriamanitra zay rehetra mahakasika anao ndesy manombo an'Andriamanitra asika hoe zany izy koa tianao ho tsara fiarahanao monina amin'Andriamanitra zay rehetra mahakasika anao ndesy manombo an'Andriamanitra men'Andriamanitra talenta anao anompoan'Andriamanitra talenta anao men'Andriamanitra vola anao ndesy manompo an'Andriamanitra vola anao fa ireny zavatra igny ravagna mahatonga an'Andriamanitra agnatanteraka fanekena aminao
manao fanekena mihitsy Andriamanitra izy koa ity vehivavy ity lehilahy ity azoko ty ny agnarany manomboka androany satria ny fiainany dia misy fiantraikany aty amin'ny fanjakana. Amen. Za manokana zao za tsy mamiasa loha zany hoe izovy tiana na izovy tsy tiana fa zavatra azoko antoka Andriamanitra miaro anahy. Inona mahatonga anahy manana an'izay fomba fijery zay hitako loatra mba fagnanovako amin'ny asan'Andriamanitra. Za tsy vavaka mihitsy hoe arovy aho tombo efa fantako fa miaro anahy ny tombo. Azonao izy amin'inona amin'izay rehetra nataoko. Tanao natonga ny Jesosy nisaotra indray andro rehefa hivavaka amin'ilay mofodiko sazan-dranoy. Ny antony isaorako izy tsy noho ny aminahy loatra fa mety vahoaka magnatika anahy. Amen. Misy zavatra zany ndraindray mahatonga an-tegna miteny dia noho ny aminareo. Fa raha le fifandraisana amin'Andriamanitra azo antoka fa zao ny valiny, zao ny trango, zao ny seny. Ka ny fiainanao ndana ataovy mihitsy raha mbola azonao atao zay rehetra makasika anao ndeso manompo an'Andriamanitra. Ataovy zay mahatonga an'Andriamanitra ho faly eny fa na dia amin'ny zavatra niteneninao azy. Ataovy zay mahatonga an'Andriamanitra mba ho faly ny minitra anao mba voata mba nisy zavatra nataonao tamin'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ny zavatra matetika tsy tian'itsika olombelona atao moa ka ranisany anaovan'olo resabe. Raha vao paster ohatra hoe mamresaka hoe ampafolo carré tonga dia commentaire amin'ino isan-karazany. Izy fotoagna zany nagnano toroteny an'izany tamin'ny Facebook vava moa azoko tamin'izany. Za zany koa manana trano folo dia aterina aminao araiky ka anao tonga dia misy mandray vilana mihitsy le. Zaka zegny koa mividy tôbily folo amenanao zegny tôbily koraiky izy amin'io tsisy na mba posiposy aka. Izy koa mividy tôbily folo mba bevava koa le zalahy. Misy olo zany mandray vila. Hitanao ny anaovantsika an'iregny dimy regny dia amin'ny fotoana tahin'Andriamanitra atsika. Fa tsy hoe mananjanaka folo anao dia terina aminahy atao araiky. Dia terika amin'ny paster agny Basile. Tsy zay. Nazary zanako enina fa ozy sasany. Tsy zany le izy hitanao miona zao tsika ke niany. Amen. Dia nivavaka ho anao zany possible zany mety nisy teny mba nataoko hoe amin'ny agnaran'i Jesosy aoka mba ho lafo zay zavatra amidinao ohatra. Dia iny tokotra no iny nody lafo le raha. Dia mety nazahoanao tombony 10 millions. Mety nazahoanao tombony 1 million. Dozonao mbo alako 100 000 amin'ny 1 million bénéfice tia andesiko any am-piangonana isorako an'Andriamanitra. Zay nge le izy. Fa tsy hoe nividy vary folo gony anao dia nigony raika terina aminay. Tsy zany izy. Fa amin'ny fotoana ny tahin'Andriamanitra regninao mihitsy zany hoe nisy lalana ny sokafan'Andriamanitra taminao. Dia amin'ny alalan'igny ianao mandeha manao amin'izy. Azontsika le izy. Ohatran'izay zany izy rehefa. Fa aza raisina vilagna mihitsy hoe za zegny manana roatra valamena folo dia araiky zegny andameko madame paster. Non, mahavidy madamo anahy. Le izy eny ny ampianaranay anao hoe tsy hoe misy raha manahirana anay e. Fa ny ampianaranay anao eto mba hatonga fiainanao mba ho tahin'Andriamanitra. Le zavatra iainanay zany atoro anao. Pare no mba mahazo karaha le namian'i Jesosy anay koa. Zay ny dikan'izio fa za raisina vilana hoe teknika na paster zay nahoana mankatso makaro nentinaka kibo anazy. Tahin' Jesosy ianao. Ireny kipitsopitson-javatra regny tompoko ny atao hoe fiaraha-mamonina amin'Andriamanitra. Ny tahin'Andriamanitra anao dia mba ataonao mahita vokatra amin'iziny koa ny fanjakan'Andriamanitra. Indraindray ngery lasina mbavy valim-bavaka anay reto aminao agny izy mivaly. Za zao mety possible za mila vola 50 millions. Amen. Fa za Jesosy mba mila vola 50 millions. Tampotampoka teo anao nameny 500 millions. Mangororo amin'izay anao agnaty 50 igny ndraiky. Hoe jiaby to nagnano zay raha vidianana kaskety araiky jean araiky.
itototsika tsy valopy amiagna anazy dia mba volagnintsika izy hoe mpafolo-karena ho a misy magnanjay ho anao misy fetsifetsy magnanjay modividian'zare raha hafa paster dia atao agnaty valopy amin'izay raiky le ampahany le hoe atao sotro maventibe amina fety raha mihitsy hoe ampafolo-karena amena bible dia mba anontany kely aloha le olona mariny anao mba tegna faly amin'ny zavatra ataonao io ve hoe Andriamanitra satria zay hoe natsoina hoe fankasitrahan'Andriamanitra ainy tompo atsika jiaby raha izay ary le fiarahana-monina amin'Andriamanitra nataontsika amin'ny ankapobeny any le izy akory ndraiky ny atao amintsika samborobeny satria ny zavatra azo eritreretiny dia ny olombelogno miaraka amintsika reo a ny ankamaroan'izy ireo mila fitiavagna dao ny fiarahamoniny tegna izy nefa dia ny fiarahamoniny feno fifankatiavana aotsika le zany na regny olo hitanao hoe mafy be izy amin'ny fisaina mafy be amina fomba firesahana ohatra ny hitanao milamina be fiainany matetika amin'izy regny mba mila fitiavana betsika nefa riavagna antsika kristianina tsy mahay miara-moniny amin'ny hafa fa ny ankamaroany mandratra olo ndraiky raha ataony vo mahita olo izy ka tsy metimety aminany dia volagnina halavasina randrana nefa ny tsy lohanao mitataonany filoha fa ny olo tsy fahaizana miara-moniny dia lasa tafiteniteny foana ao ny sasany moa magnavakavaka ary tegna gravy magnavaka tegnany izy zay moa ny masiny olo masiny ny amby farany izy zany no tsy haiko ino ka ny zavatra mba ataonao voalohany amin'ny fiarahanao monina amin'olo a asehoiny hafa fa ilainao izy mba ataovy resy lahatra mihitsy zany ny olo miara-monina aminao na zanakanao io na rahavavinao io na mpifanila bodirindrina io mba ataovy mahatsapy izy fa misy raha ilagna anazy izy zay zavatra zay avana magnetsika ary mahatonga ny olona anana fitiavana azao le problème mana olona maro ane tsy manam-pitiavana le fitiavana volaniko aketo tsy le fitiavana le zeteminao iny fa tegna hoe fitiavana madio fitiavana avy amin'Andriamanitra ary mahatonga ny olona tsy afaka mizara fitiavana tsy afaka miteny zavatra mpitiavana satria izy mihitsy tsy manam-pitiavana tsary mba nisy olo mba mitia anazy olo miankany aminanzy ndraiky misy olo mamavaratsy anazy misy olo magnilikiliky misy fa ny olo mba nitia anazy tsisy anisan'ny fomba anankiray anehoana fitiavana ny filazanao ny fanehoanao amin'olo anankiray fa ilainao izy za rô tegna mila anareo hoe manana zay manana anareo tanao teny karan'izany ampy mahatonga ny olo anankiray anampitiavana dia agnatin'io a mianatra ianao mba midoka olona midoka hoe tsara rô pozinao mafinahitra na mividikavy ianao dananao mijery na amina restaurant na amina toerana mba azo lazaina hoe manana ny maizy anazy regny fa ny piasa anatin'izy regny dia matetika olo spesialy na ny fomba firesany ara magnasitrana vadikôzatra fa iny tomponino anao ny vadikôzatra vita mitany mombanao tany na regny raha mikorano tonga dia niherigny ao zatria fa iny tompo atsika mila ianarana io zavatra io fa tsy na hoe tongatonga ho azy dia anatin'izay ihany koa mila mahita ianao sady miteny amin'ny vavanao fa tsara ny fiainana misy olo zany mba miany raha karan'izany hoe tsara kasibosinao tsara zany honinao tsara motonao tsara tomobilinao fa tsy mahita tomobilina i bro occasion avao ary ianao kitenanzy io namba ratsiratsy nizany tsara namba ratsiratsy mba tenene tsara
zay fitenenanao fahatsarana zay magnatsara fiarahamonina. Amen. Amen. Mba teneno hoe tsara ny akanjony. Ireny zavatra iny matosany ianao zany mividy zavatra na hatramina cahier na stylo. Ny zavatra zay nividinao na hoe ny fanagnanao dia mirepresente ny safidinao. Azonao le izy. Matosany ianao ny safidy an'igny tianao izy. Ka raha sagnatry ny vavy ianao maregny avy amin'olo ndraiky fa halany olo izy igny na miteny hoe ratsy izy igny manimba le safidinao agnatinao. Fa raha mba maheno anao hoe tsara izy igny dia misy zavatra velogno agnatinao ao hoe nahainy safidy zay. Ka ny minitra anao mba mianatra miteny amin'olo araiky hoe tsara ny zavatra anagnany, tsara ny zavatra hita amin'ny fiainany, mamoa an'le fitiavana ao anatiny igny sady mahatonga anazy mba azo aina tsara. Tain'Andriamanitra antsika jiaby. Amen. Satria raha jainao sy dokafanao ny safidin'ny olona sy ny fanagnany dia agnajanao azy. Azonao le izy. Lasa jeny olo igny koa. Fa misy fiarahamonina anie tsy mba mifagnaja satria tsy mba mahay mifampidoka, tsy mba mahay mifaneo fitiavana fa mifanina. Vidiko doro éponge ambady, mividiko le ampitiny. Nampidoboky subwoofer ila midobo koa ny anazy. Vidy motor mividy koa mifanina. Tsy mety zany. Fa mila asehonao ny hafa fa magnaja anazy ianao. Tsy maintsy ho hitanao ny olona raha hitany fa tegna magnaja azy ianao dia ho hitanao fa manomboka agnaja anao koa. Ary ny toerana ho za igny rehefa mba misy fifanajana misy voninahitra. Raha tianao misy voninahitra quartier misy anareo mianara mifagnaja. Raha tianao misy voninahitra agnaty tokantrano ipetrahanao ao mifagnaja anareo samy trano raiky. Fa tsisy mahita hoana le bitika hoana raha kolose zany foana raha regny ako. Ahoana raha bila tsy ataon'izany io tegna mba mifagnaja mifankatia tsara dia ho hitanao fa hoisy voninahitra nareo miara-monina. Amen. Betsaka ny ry avy tsy ho ajain'olo zany ho zavinao hoe ampiasana izy fa tsy ajain'olo. Ny olo trano raiky aminazy tsisy magnaja anazy eny fa na ny vadiny ara tsy magnaja anazy. Ny minitra mba nahazo fagnajana avy tany aminao izy mba manomboka velona izy. Atsika nefa le lazay Baiboly hoe fahazavana zao tontolo zao. Anao ne zany mila misy fahazavana mivoaka avy aminao. Tain'Andriamanitra antsika jiaby. Alleluia. Ary ny olona ajainao tsy mahafoy anao. Tsy mahafoy anao ny olona ajainao. Anareo le mbola mifankatia reo mifagnaja izy koa tsy tia mifanafoy. Fa ny olona raiky amin'ny fotoana manomboka mahita izy fa tsy ajainao tsony manomboka hiatakatika aminao. Mampisaraka kamarady any dia zany foana. Le raiky manomboka mahita fa tsy magnaja azy ianao. Misaraka kamaradinareo. Tsy mila mivolagna fa tsika hisaraka e. Rehefa tsy mifagnaja dia égale la séparation zay ny ambadika. Dia amin'ny fiarahamonina iny koa mila mbo mitadidy ianao reny karazan'olo maratra reny. Mba reny marikeo agnaty fiarahamonina izovy olo maratra. Izy ny olona tsy ampy fitiavana amin'ny fiarahamonina. Satria misy olo moko complexé amin'ny fiainana. Izy zany efa matsiaro ho ambany fo. Matsiaro izy fa izy faran'olo sahirana amin'ny quartier misy anareo. Izy faran'olo mijaly dia zay zavatra zay lasa agnaty sainao. Dia regny olo regny ndana mba remarkeo mba amin'io voninahitra. Indrindra ny olo fantanao fa mba nagnano erreur. Matetiky moko revagna olo tsisy tialala olo avy nagnano erreur azy. Fa ny olona amitsika rehefa hita hoe nagnano erreur dia fa ilikiliky atao resabe ary asehoan'igny olo igny fa tsisy ilagna anazy. Fa anao mazanak'Andriamanitra anao mila manangana an'ireny olo nagnano erreur regny. Mba mianara magnaja olo nagnano erreur. Izy hoe paster azafady izy dia hagnano erreur kagny dia za hanajanajana azy. Ndana vakinao Baiboly fa zany tegna spécialité ny Jesosy. Zany tegna spécialité ny Jesosy. Zay olo jiaby nagnano erreur reny ndraiky no nidiriny andrano ry Lazarosy zany moko dia fa tsy
tsy nietretry mihitsy Lazarosy andeha andragno azy Jesosy ty be loatra herera le vehivavy tratra olo an-tagnany mijangajanga ozy Baiboly tsy nietretry mihitsy viavy igny mbola velogno ozy maty natao rabato eky niany olo nagnano erreur nefa jereo fa nirécupéreny Jesosy olo boka ahilikiliky ny fiarahamonina fa Jesosy miteny mety aho madio raha mety anao ozy mbay manadio aho mety zaho Jesosy fa anao ndraikindraiky tady tsy ho mety igny zao tsy mety volagnana amin'ny ranotrinao jusque iny any satria izy nagnano erreur pasteur azafady pasteur izy koa viady pasteur misengny zay na tsisy lagnana antsy andana izy tavakaningy ane izy misengy fa anao nagnino misangy izy io moko revagna andrindra regny olo mahay mitsaratsara mahay midradrana regny ane satria mbola tsaratratra izy tamile lanony izinao le nefa Baiboly mivolagna fefa samy efa nanota ony izy rehetra atsika jiaby re zany mba samby efa nagnadary da fa anao hainao namono ananjy tafolo pahita de anao zegny karaha lefa maiky John koa tsy tratra mihitsy de rehefa mahita olo nagnano erreur amizay izy igny ataony kabary tena vaditononkalo fa mbola tsary nahita poète izy mianara manangana an'iregny hitanao regny olo ohatra hoe nisy erreur izy lavo izy izy io veriky moa andrasanao andeha anangana an'iregny matoa zany regny olo regny tonga agnaty fiarahamoniny misy anao tokony andraikitra aminazy anao zay efa mivavaka anao zay efa mahalala soratra maso azonareo vera volako sa anao mety hoe sarotra ka pasteur azafady